Fitsarana manitriketrika izay. Miaraba ny antsa, miaraba antsika rehetra izay. Ny colonel Randrianirina Mikael amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara lanonana ara-pitsarana andraisana ny fianianana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara no tanterahana ety izay rahantsika mivantana izao. Ny zava-misy moa zany ety an-toerana dia tonga tsikelikely ireo nahazo fanasana hiatrika izany fiainanana izany. Tsy tazantsika tamin'ny sary teo fa efa tonga eto amin'ny lapa amin'izao fotoana izao ireo manam-pahefana sy ireo mpitondra ny firenena teo aloha toy ny Prime Ministre Zafisambo Rufin ohatra, ireo ministra maromaro atao anatin'ny gouvernemanta teo aloha izay tonga eto ihany koa. Ny filoha vaovao ny antenimera amin'ny pirenena efa tonga ao anatin'ny lapa ao izay inoko fa hitan'ny pakasary ao anatiny eo zay dia ankoatr'izay efa tonga eto ihany koa ireo ambasadaoro maromaro na ny maso ivoan'ny firenena maromaro izay hiatrika izao lanonana izao. Arak'izay nambaran'Andriamana Elize izay mpanao lalàna olo-pirenena tsotra avy amin'ny école diplomatique be dia be nefa hitantsika teo ary efa niditra ao anatin'ny efitrano anatanterahana ny lanonana ara-pitsarana ihany koa Andriamana Elize ary ireo mpitsara mpikambana avy eto anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ary inoana fa tsy ho ela dia efa higadona eto ihany koa ny colonel Randrianirina Mikael izy izay hanao ny fianianana ary tsara ny mampafantatra Lemana fa rafitra vaovao aloha zany tsy mitsangana aty ao anatina teteza mita fa misy 5 eo ireo mpikambana ao anatin'izay rafitra izay zany hoe ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara dia ny colonel Mikael Randrianirina no filohany. Ahitana manam-boninahitra miaramila 5 zany no miara-mitantana ao anatin'izay fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara izay. Misy filoha lefitra 4 zany dia misy ny colonel Lucien Rabearmanana, ny colonel Gervais Andriamerso, ny colonel Rapanarivo ary ny médecin colonel Marcelin Lemana Elize. 5 izy ireo no ndrafitra izay fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara izay raha ny efa voalaza aloha satria mbola hisy ihany koa ny fananganana gouvernemanta izay hitantanana ny firenena. Afaka tsy ahitsika hatrany moa ny tantaram-pirenena Lemana Elize sy ny androany izao fotoan-dehibe izao satria rahantsika malala fa nisy fitakiana, hetsika fitakiana ho an'ny fanovana goavana no nataon'ny vahoaka malagasy nahatonga izao mahatafapetraka ny filoha mpanjakana vaovao izao. Izay hitantanana ny firenena. Afaka tsy ahitsika hatrany moa ny tantaram-pirenena Lemana Elize sy ny androany izao fotoan-dehibe izao satria rahantsika malala fa nisy fitakiana, hetsika fitakiana ho an'ny fanovana goavana no nataon'ny vahoaka malagasy nahatonga izao mahatafapetraka ny filoha mpanjakana vaovao izao. Raha tazantsika ny an-tokantrano moa zany somary mierikirika foana zay satria mijery an'ireo vahiny ireo invité zany tonga eto. Tantara zay tokoa tsy fanadino antsa fa toizantsika eo zay resaka izay rehefa avy eo fa ireo solitena ny ireo maso ivo sy ireo solitena ny organisme international zany tsika tenenina dia miantrana avokoa zany eto amin'ny lapa amin'izao fotoana izao. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia anisany tonga miatrika izao lanonana izao ihany koa. Raha araka ny vaovao ny azonay moa zany dia nahazo fanasana avokoa zany ireo mpitondra fanjakana teo aloha hiatrika izao lanonana izao ary tazanao ny filohan'ny CENI ihany koa izay miatrika ity lanonana. Dikan'izay zany
amin'ny maha fianianana atao azy dia fanoizana ny raha fanoizana ny inona moa teny hoe continuité de l'état hoe fanoizan-draha zany eto amin'ny fanjakana no atao eto zay ihany koa moa no dikany fianianana atao tahaka izao isaky ny misolo ny mpitondra fanjakana miditra ny lapa ihany koa ny tsy ny filofa ny lehibeny etat-majorny tafika sema afaka minitra vitsy eo dia hanomboka izay lanonana ara-pitsarana manetriketrika izay satria mbola mitohatra any le mana Elize ny fandraisana ireo vahiny ireo amin'izao fotoana izao fa ao anatin'izay andao tsika hiverina amin'ireo tantara fohifohy na tonga izao fanovana goavana eto amin'ny firenena izao le mana Elize raha tsy haivina ny anton'izao fanovana izao dia nisy nihetsika tamin'ny fa 5 volana septambra teto amin'ny firenena niainga tamina fitakiana jiro sy rano fitakiana efa nisy elaela nataony Clémence Ranirina teo ihany koa i Baba Rakotoarisoa Lili Rafaralady avy eo nitohy tamin'ny fitakiana maro samihafa nataondreo syndicats ny olom-pirenena nahatra teo amin'ny 10 andro teo le mana izay famoahany vahoaka malagasy ny etaetany amin'izay fanovana goavana eto amin'ny firenena izay ary natonga ny colonel Randrianirina nanapa-kevitra andray ny fahefana hitondra ny firenena malagasy zany le mana Elize raha araky ny fitsiketsehany ireo mpandrindra eto amin'ny fidirana eto amin'ny lapa zany sy ireo mpiaro koa ny filoham-panjakana dia efa akaiky dia akaiky ny idirany eto amin'ity lapa ity raha ny fitsiketsehana eto antsa Rakotomanana fa raha tsika mivantana eto avokoa moa izany rehetra izany fa amin'ny ankapobeny dia tahaka ny fiainana rehetrarehetra misy ny famakina ireo andinin-dalàna sy ireo ataontsika hoe fanapahana maro samihafa hoentiny avy eo anivony ACC mialohany anaovana ny fanambarana izay hoentiny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hametraka amin'ny toerany ny filoham-panjakana vaovao sy eo koa moa zany no anaovana ny fianianana zany hoe raha amin'ny vanim-potoana mahazatra zany dia ohatrany hoe lanonana anakirososina zany ny rahantsika eto androany ny antsa satria eo ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy nylay fankatoavana dia eo ihany koa ny fandraisana amin'ny fianianana izay hataony filoham-panjakana vaovao tahaka izay zany ny endrikendriky ny lanonantsika eto efa ao anaty lapa ihany koa amin'izao fotoana izao hiatrika ity lanonana ity ny vadiny filoham-panjakana vaovao colonel Michael Randrianirina rak'izay nambara zay eo am-piandrasana ny fahatongavany colonel Randrianirina Michael filoham-panjakana vaovao zany sika filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara vaovao no ty hoe filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ty le mana ao anatin'ny hoe fanavaozan-drafitra tanteraka zay takiny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao misy tena hoe anisan'ny nahafantarana ny colonel Michael aloha le mana Elize izy dia efa lehibe ny faritra tany amin'ny taona 14 ka hatrany amin'ny taona 14 tany ary efa nitantana bataillon teo anivony tafika malagasy ihany koa zany hoe manamboninahitra ambony manana ny toerany manana maizy azy ny colonel Randrianirina Michael zay anao fianianana androany ao anatin'ity lanonana ity maha filoham-panjakana azy ny aoriana zao fianianana androany zao moa zany dia miditra amin'ny tetezamita i Madagasikara araka ireny fanambarana efa navoaka ny
ACC hatramin'ny efatra ambin'ny folo ny volana oktobra ireny zany, any hoe mazava ho azy rehefa tetezamita zany dia izy no hikarakara ny isi ny fifidianana manaraka eo sy hahandamina ny rafitra rehetrarehetra vaovao izay hitondrana ny firenena. Dia izay mahatetezamita zay dia ity no tetezamita fahadimy nolalovan'ny tantaram-pirenena hatramin'ny nahazoantsika ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 raha toa ka ny tetezamita voalohany tany amin'ny tao anatin'ny repoblika voalohany zany tamin'ny taona 1970 tany hoany hatramin'ny taona 1970 sy 1970. Ny tetezamita faharoa nolalovan'ny Madagasikara dia tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Dia taorian'izay moa dia miditra tetezamita indray mandeha koa i Madagasikara tamin'ny taona 1970 dia hatramin'ny taona 1970 no nanaraka ny aina tao anatin'izay. Any hoe saika mifanakaikikaiky ny tipo atongavana ny petrahan'ireo rafitra ireo saika tsy dia mihoatra loatra ny folo taona eo ary ny fiandohana raha amin'ny ankapobeny antsa dia saika fitakiana miainga amin'ny fanaovozana avokoa fa ny nampiavaka nyty tamin'ny 1970 ity dia ilay fitakiana miainga tamin'ny fiainan'ny mponina andavanandro, izany hoe fitakiana miainga avy eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy raha toa ka ohatra hoe miresaka tsika tamin'ny taona 70 zany dia miainga tamin'ny fitakianany taon'ny mpianatra no tena nampafana azy ka nidiran'ny Madagasikara tamin'ny tetezamita ny tamin'ny 1970 sy tamin'ny 1970 dia saika fitakiana politika, fifanenjanana politika miainga tamin'ny fandovana rafitra zany politika. Izay no tena mampiavaka ny tetezamita izay atrehin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka atao jeritotika zany indray zava-misy. Izany hoe eo anelanelan'ny révolution sy ny refondation zany no misy any Madagasikara amin'izao fotoan'izao, fa araka ny fantatsika koa moa zany hoe zay continuité de l'état zay takiny rafitra maro izay ato anatiny sy ivelany satria ny fitondram-panjakana dia misokatra sy mifandray amin'ireo fifandraisana iraisam-pirenena maro, misokatra sy mifandray amin'ny firenena samihafa ary mpiara-miombonantoka koa anatin'ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa. Hatramin'ny taona 80 sy 1970 izay nahazoantsika ny fahaleovantena Madagasikara no niaina sy nankatoa an'ireo rafitra iraisam-pirenena izay. Satria moa araka nambarany Lemana Elise hoe hiditra anatina vanim-potoana na tetezamita fahadimy isika raha nambarany Colonel Randrianirina Mikael moa tamin'ny 14 volana oktobra teo vao tonga teo amin'ny lampam-panjakana Ambohitsiroatra izy Lemana Elise dia nanambara fa roa taona eo zany farafahabeany ho izy no hitantanana izay firenena izay raha ao anatin'izay no karakarana fitsapakevim-bahoaka navaozana nalalam-panorenana sy ireo rafitra maro samihafa izay niainga tamin'ny etaetan'ny vahoaka satria samy nangataka izay fanavaozany rafitra izay avokoa ny olom-pirenena na ny syndicat na ny andrim-panjakana samihafa Lemana Elise ary hatreto mbola mitohy moa zany ny fanehoan-kevitra maro samihafa ao anatin'izay fanavaozan'izay fa indrindraindrindra nisan'ny teboka efa notsindriny ny Colonel Randrianirina Mikael dia ny fanokafana malalaka ny demokrasia ny sehatry ny fanehoan-kevitra zany Lemana Elise izay no anisany antony andraisany anjara ao anatin'izao fitantanana firenena izao mali ny etaetany vahoaka zany ao anatin'izay famerenana demokrasia izay eo ihany koa ny famerenana ny fitokisana ny androm-panjakana maro samihafa izay mijoro eto amin'ny firenena, eo ihany koa ny fananganana fanjakana miorina mirariny tsara tantana ary manao tambena ndraikitra amin'ny vahoaka ka noho izay indrindra Lemana
dia tato anatin'ny andro vitsivitsy taoriny ny fanambarana teny Ambohitsoroatra iny dia efa nitoy ny fakakevitra maro samihafa amin'ny hery velona rehetra, indrindra ny tanora izay tena hoe anisan'ny fanafody ao anatin'izay tolona izay, manana etaeta maro samihafa ao anatin'ny fitakiana dia mitoy ny fakakevitra satria aorian'izao araka ny fanambarany filoham-panjakana ihany ilay mana dia iroso amin'ny fanendrena ny Prime Ministre ny filoham-panjakana. Miditra eto amin'ny lapa amin'izao fotoan'izao ireo filoha lefitra, raha izay no azo ilazana azy, mitantana miaraka amin'ny filoham-panjakana ny fiadidiana ny filoha-fanavaozana iombonana Repoblikan'ny Madagasikara. Filoha-fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara izay hidirany fitondrana eto Madagasikara manomboka androany amin'ny fomba ofisialy. Raha ny sary ety amin'ny lapan'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana ety no jerena antsa dia ataoko hoe mamaly amin'ny ampahany ny fanontaniana ireo mpanara-baovao ara-politika ary manazava tsikelikely ihany koa ny mety sorisoritra zany ny endrikendriky ny ataontsika hoe ny fandrafitana izay fitondram-panjakana ho tonga eo izay ny antony tenenako an'izany ny nambarantsika tamin'ny voalohany teo hoe ny fahatongavan'ireo ambassadeur na ireo maso fivoha vahiny ny any États-Unis indrindrandrindra sy ny any Frantsay izay ataontsika hoe tena mifandray akaiky amin'ny Madagasikara raha ireo firenena lehibe tandrefana no resahana tonga eto misy sary efa mivoaka sahady zany ao anatin'izay fahefana na endriky ny narafitry ny fitondrana izay ho tonga eo. Ankoatr'izay ireo fahatongavan'ireo antoko ataontsika hoe solontenany antoko politika maro izay teo amin'ny fitondrana teo aloha, nandrafitra ny fitondrana teo aloha tonga eto amin'ity lapa ity. Fa ny ady moa zany ny fitolomana araka ny nambaranao teo hoe vita zany ny teny ankianja dia misosoka tsy moramora amin'ny fametrahana ataontsika hoe ny fitoniana andatapatra zany boribory satria tsy maintsy mitaky fitokiana koa zany ny politika, ny fifandraisantsika ara-diplomatika amin'ny sehatra iraisam-pirenena maro ary indrindrandrindra moa zany ny fampandehanan-draharaha ato anatiny na dia hoe fanomanana ny fifidianana ny tena mission atao mandritra n'izay tetezameta izay. Raha ny zava-misy ety ihany no ataontsika hoe anazavana ny zava-misy napisy resabe sy eny na eny amin'ny tambajotra moa zany na eo amin'ny lafiny politika indrindrandrindra. Nambaranao tao fa ny tanora no nitarika an'ity dia ilay tanora ao anatin'ny vondrona Gen Z moa zany no tena nampalaza sy nampiavaka any ataontsika hoe fitakiana natao tamin'ity vanim-potoana idirantsika amin'ny tetezameta manaraka ity satria izy io raha totsika tsotsotra dia ataontsika hoe phénomène zany ataontsika hoe phénomène efa maneran-tany eo amin'ny sehatra politika satria saika tanora avokoa zany no hita amin'ireo tany vao misondrotra na ataontsika hoe ny tany eo an-dalam-pandrosoana mitaky an'izay fitakiana izay dia mandray anjara ao anatin'izany ny firimorimon'ny fivoaran'ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoan'izao sy ny endriky ny fifandraisana izay misy tambajotra tserasera moa ny ilazantsika azy izay tena manentanentana izay fahafahana rehetrarehetra amin'ny lafiny maro takin'ny tanora izay ka ataoko hoe tafiditra tao anatin'izay koa zany tafiditra ao anatin'izay tontolo izay koa i Madagasikara raha ohatra ka hovakiana amin'ny zava-misy maneran-tany tonga eto amin'ny lapan'ny
lapa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny filoham-panjakana colonel Mikael Randria Nirina izay hiatrika ny lanonana fitsarana manetriketrika andraisany ny fahefana maha-filoham-panjakana azy izay. Araka izany mazava ho azy dia efa nomboka izany ity lanonana goavana ity araka ny fanambara hoe hipetraka eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy ity data ny 17 oktobra taona 2024 ity Lemana Elizea ny amin'izao andraisany filoham-panjakana ny colonel Randrianirina Mikael ny fitantanana ny firenena malagasy izao dia ho aratsika mantolo eto hatrany ny atsepiriany izay fandaram-potoana izay Lemana Elizea satria raha ny hitantsika amin'ny sary ao anatiny ao dia efa complet zany efa feno zany ny olona rehetrarehetra nandrasana dia hanomboka ny lanonana. Mandra-pahatonga ny fanombohan'ny lanonana izay moa zany izay ho aratsika tanteraka tsakato eto amin'ny televiziona malagasy raha vao izao ianao no manaraka ny fahita lavim-pirenena amin'izao fotoana izao dia mifantana avy ity amin'ny lapa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny televiziona malagasy. Ny tena ianao teo hoe daty mana-tantara dia misy tantara daty amin'ny tantarantsika tiako ampatsahivina kely satria miveriberina. Ohatra 17 Mey ny tena nampalaza azy io dia tamin'ny taona 2017 sy 720 rehefa nitarika fitakiana zany ny mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo ny lycée ny mpianatra rehetrarehetra fa ny médecine moa no tena nipetraka tamin'izany. Fa kosa iantsa ny 17 Mey 1970 sy 720 17 Mey no niforonany ataontsika hoe ny komity nandrafitra koa ny MDRM izay fantatsika fa nisiny ilay tolona mahery vaika koa tamin'ny 770 sy 720 dia ny 14 oktobra 1770 zany hoe 70 taona lasa no teraka ny Repoblika ny Madagasikara voalohany raha toka tamin'ny faha 14 ny volana oktobra koa zany hoe ny 70 taona taty aoriana no miditra amin'ny tetezamita fahadimy eto Madagasikara atsika amin'ny Repoblika fahadimy ny Repoblika ny tanin'ny Madagasikara. Any hoe izay no ohatra ndao hoe coïncidence zany nisy tamin'ity taona ity ary tsy hoe tonga ho azy koa zany araka izany ny fitakiana ny kianjan'ny 17 Mey fa tena mana-tantara ary raketany ireo fiovahan-drafitra sy fiovam-pitantanana ary fitarainana samihafa io kianja io. Fa tahaka izao moa zany antsa dia tsy maintsy amin'ny maha-lanonam-pitsarana azy dia ireo famakiana ny didy mandalana mifanaraka amin'izay no manokatra ny lanonana mialohan'ny ilay fanambarana ofisialy izay hoentin'ny filohan'ny HCC na ny filohan'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana. Ie, ankoatr'izay moa Lemana mandra-panomboka ny fotoana dia tsara ihany koa mampafantatra hoe ohatrohatra ny ahoana ny fandaminana manodidina nyity fitsarana avy momba lalam-panorenana ity amin'izao fotoana izao. Entitra dia entitra ny fitandrona ny filaminana satria feno mpitandro ny filaminana manodidina izao toerana lehibe izao na ny mpanao gazety ihany koa misy fandaminana manokana tamin'ity fotoana ity Lemana Elizea izany rehetrarehetra izany dia mba hanajana ny fandrandrana ny asa sy ny filaminana tanteraka ao anatin'izao lanonana goavana manan-tantara eto amin'ny firenena izao. Ny taona 2020 dia nisy koa ny fanafoanana ny ndrisiko hoe ny fitsarana avy mba lalam-panorenana tamin'izany dia raha mataditsika dia nosoloana an'ilay hoe CES na ny conseil électoral sady anatin'ny olona tokoa moa zany zay no mampitatsika mifantana ny cour électoral spécial izay natsangana ny solotena ny HCC tamin'izao fotoana izany hankatoa ny fifidianana nokarakaraina taorian'ny tetezamita ny idirantsika tamin'ny taona 2024 dia
hitako moa zany hoe inona indray koa ny solo ny ACC izay misy amin'izao fotoana izao hikarakara miaraka ny fandrafetana ny lalam-panorenana izay sy ny fifidianana ho avy eo anta azadino fa izay no tena asa goavana sy maika hiantsoroany izao fitondram-panjakana vaovao izay hijoro izao. Zavatra ihany koa azo lazaina hoe mampitovy sy ny tsy mampitovy an'ilay totsika hoe ny fitondrana ny fandimby dia efa voalazantsika teo ny ampahany fa ny fotoana tahaka izao koa ohatra tamin'ny 20 amby 4 arivo tsy mampitovy azy dia tsy natrehiny ireo maso ivo na ambassadeur teto amintsika tahaka izao zany raha tenena zany hoe maso ivo maro tahaka izao ny fianianana tety amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay no ataoko hoe miova manaraka ny fiodin'ny politika maneran-tany ihany koa ny fiodiny ny fiainana politika sy ny fiainam-pirenena misy amintsika eto. Izany moa no mahatonga n'le fitenenana hoe mirona kokoa amin'izany antsoina hoe multipolaire zany ny fomba fitondrana fahefana na fanjakana maneran-tany. Satria mivoatra ny teknôlôjia io ilay mana Elize teo mivoatra ihany koa ny filan'ny olombelona rehetrarehetra izay no mahatonga andreny karazana fitakiana maro samihafa ireny fa raha ny hitantsika ety aloha amin'izao fotoana izao afaka minitra vitsy dia efa tokony hanomboka amin'ny fotoana fa misy fandaminana manokana ihany koa. Sao dia adinoko anza ny rafitra zany sika amin'izao fotoana izao moa zany raha ny tena marina araka ny fanambarana ireny dia ny antenimieram-pirenena no ataontsika hoe institution androm-panjakana sisa mitsangana tahaka izany koa tamin'ny teteza mehita ohatra tamin'ny 9 amby 4 arivo rehefa tapitra fepito-piasana avokoa zany ireo ataontsika hoe ny androm-panjakana ny parlement zany tamin'izany fotoana dia nitsangana ny antsoina hoe CST raha matadiditsika Conseil supérieur de la transition izay niara-ny asa tamin'ny HAT tamin'izany fotoana zany autorité de la transition izay indrindra dia zany hoe raha amintsika amin'izao fotoana izao moa zany ny député na ny solom-bavamoaka mbola tsy tapitra fotoam-piasana dia izy no efa fantatra hiara hiasa ankaiky mitovitovy amin'ny CST tamin'izany fotoana amin'ny fiadidiana ny inona tsara izy mbola filahana koa moa mbola mamolaka misy tsika ao anatin'le fiadidiana iombonana ho an'ny iombonana fanovozana ny République de Madagascar refondation de la République de Madagascar izay indrindra dia mizatra tsikelikely tsika mahazava-baovao azy le many dia tataka izay zany ohatra hoe ny rafitra ampitovitsika misy hitovizany misy tsy hitovizany fa io moa zany miankina ihany koa tena iankinany izay endriky ny rafitra vaovao izay ny fiandohany ilay tolona na ilay fitakiana nisy zany hoe raha ohatra ka tsotsorina zany dia hoe ilay ny révolution na ny fitakiana na izay fomba hanjekatsika azy na ny tolona dia tsy maintsy ho adapteny atao hifanaraka amin'izay foana zany ny endrikendriky ny fomba hitondrana ny teteza mety izay aloha zany no efa hita hatramin'izay raha ohatra hoe tia ny takiana dia manaraka n'iny foana zany ny endriky n'ilay ny endrikendriky ny rafitry ny fitondrana anatin'ilay teteza mita raha ny zava-nisy hatramin'izay ka raha azo lazana azy zany ohatra ny hoe mifampisadapta eo zany na ny constitution na ny ataontsika hoe ny rafitra na ilay révolution eto moa zany ny tanjona dia ny refondation zay ka mety ho maromaro tokoa ny rafim-panjakana sy ataontsika hoe ny androm-panjakana mety hiova na anarana na ho andraikitra
hoentiny ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Zay indrindra satria ilay Maana-Elysée teo ny teny hoe ny antenimieram-pirenena irery no ho rafitra tsy ho ravaina ao anatin'izao fanovana izao, dia anisany efa nisy fanovana tato ao anatin'ny andro vitsivitsy ilay Maana-Elysée teny amin'ny antenimieram-pirenena, dia ny fifidianana ny filohan'ny antenimieram-pirenena izany, ary nanomboka afaka omaly fa 5 ny volana oktobra taona 2024 dia isy teny Randriana Soloniaiko no filohan'ny antenimieram-pirenena vaovao izany, ary tao anatin'ny fifidianana ataon'ireo solombavambahoaka misy 400 ilay Maana-Elysée, dia 420 moa izany no nandany azy ho fidiana filohan'ny antenimieram-pirenena izay, ary tamin'ny omaly moa no efa vita ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha, Tokelo Justin izany izay efa nitantana izay antenimieram-pirenena izay tao anatin'ny taona vitsivitsy izay efa niasan'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza. Ny tena tongavana zany dia nisy ny fitoniana aorian'ny fitakiana no tena zava-dehibe amin'ny fomba hitantanany mpitondra fanjakana ny ataontsika hoe ny firenena, satria raha iresaka fotsiny zany isika tamin'ny 2017 amin'ny 700 zany dia fitantanana miaraka koa no natao tamin'izany fotoana zany ny gouvernemanta tamin'izany fotoana no niarany tantana. Taorian'ny fitantanan'ny gouvernemanta tamin'izany moa zany antsa no nisy ny karazana hoe fitantanana tetezamita izay saika ny miaramila no tao anatiny, ary natao izay nisy solotena ambony sivily sy miaramila ianareo vahina saina vory manatrika etona araka ny lahara amboninaitra reo tsirairay avy. Anio 17 oktobra tokoa no fitaovam-pitsarana manetriketrika andraisan'ny fitsarana avy malalam-panorenana ny fianianan'ny kolonel Randrianirina Mikael filoham-panjakana. Voafaly manolotra ny araba ombam-panajana ho anareo rehetra tompoko tonga manome voninahitra izao lanonam-pitsarana izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tompoko. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana aorianany fandraisana an'Andriamatoa isany lehibe ny maribohinay pirenena, ny mpitahana ny tombokase-mpanjakana amin'ny fitsarana dia miloso avy hatrany amin'ny lanonam-pitsarana. Rehefa vita izany dia misy ny fandraisana fitenenana, ary mamarana azy dia ny fiarabana any filoham-panjakana sy ireo miaramila manamboninahitra ambony mpiara-miasa aminy ao amin'ny fiadidiana arahana fakana sary ofisialy miaraka amin'ireo manam-pahefana vory manome voninahitra an'izao lanonana izao. Izao ary dia manasa mpanajana Andriamatoa lehibe ny maribonay pirenena androso tompoko. Marina fa izy no mitondra ireo mariboninahitra ho asalotra ny filoham-panjakana. Izao kosa isika dia andray an'Andriamatoa mpitanany tombokase-mpanjakana minisitry ny fitsarana. Mandroso tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, satria efa vorona ireo angady maro tapakahatra dia iroso amin'ny lanonam-pitsarana isika tompoko. Ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana megavy atsika hitsangana tompoko.
misokatra ny fitoam-pitsarana manetiketika andraisan'ny fitsarana avy mombana raha-pandroenana ny fianianana ataon'ny kolonel Randrianirina Mikael filoha-mpanjakana. Andriamatoa lehibe ny firaketan-tsoratra miangavy ianao aho hamaky ny andinin-dalàna mifandraika amin'izany. Eto am-piandohana dia ialana tsiny fa somary mikasika ny feo satria ny gripa tsy matahotra fa dia miditra koa aton'ny fitsarana avy mombana raha-pandroenana ka miala tsiny tompo. Andinin'ny fa 20 andanana faharoa amin'ny lalam-pandroenana. Alohan'ny andraisan'ny asany ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataon'ny fitsarana avy mombany lalam-pandroenana eo anoloan'ny firenena sy eo anatrehan'ny gouvernemanta ny anteny miram-pirenena ny anteny miran-olona ary ny fitsarana tampony dia manao izao fianianana izao. Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa anatanteraka antsakany sy andavany ary amin'ny fahamarinana ny andraikitra lehibe mahafiloha firenena malagasy ahy. Mianina fa ampiasa ny fahefana natolotra ahy ary anokana ny heriko rehetra hierovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa anaja sy hitandrona toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandroenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan'ny filohan'ny repoblika. Votoatin'ny fanapahana lalana 10 RCCD 3 tamin'ny 14 oktobra taona 2024. Ny fitsarana avy mombany lalam-pandroenana araka ny lalam-pandroenana araka ny fanapahana lalana faharoa RCCDB tamin'ny 17 septambra taona 2024. Anaovana ny fitsipika anatin'ny fitsarana avy mombany lalam-pandroenana novana sy nofenoy ny fanapahana lalana fahatelo RCCDB tamin'ny 20 oktobra 2024 ny fitsarana avy mombany lalam-pandroenana dia manapaka. Andiny voalohany, hita fototra ny fahavangan'ny toeran'ny filohan'ny repoblika sy ny an'ny filohany antenimieran-doolona. Andiny faharoa, hita fototra ny tsy fahafahan'ny gouvernemanta izay misy hiandraikitra ny asan'ny filohan'ny repoblika. Andiny fahatelo, asaina ny fitondrana miaramila mahefa amin'ny alalan'ny kolonel Randrianirina Mikael hiandraikitra ny asan'ny filoha-mpanjakana. Andiny fahaefatra, ny androm-panjakana sy ny rafitra voalazan'ny lalam-pandroenana dia manohy manatanteraka ny andraikiny andavanandro. Ny fandiniana tamin'ny fotoam-pitsarana tsy ampahivemaso natao tamin'ny alalan'ny visioconférence teto Antananarivo ny talata 14 oktobra taona 2024 tamin'ny 7 ora maraina ka ny nandrafitra fitsarana avy mombany lalam-pandroenana dia Andriamatoa Florent Rakotoarso Filoha, Andriamatoa Noelson William mpanolotsaina avy Zokiolona, Ramatoa Ratovinelin-Jafra Zanoarso Germaine Bakoly mpanolotsaina avy, Ramatoa Rakotobe Andriamarjaona Vololoniriana Kristianina mpanolotsaina avy, Ramatoa Rakotoniaina Raveroanitra mbola Tianiony Antonia mpanolotsaina avy, Andriamatoa Mbalo Ranay Fidèle mpanolotsaina avy, Andriamatoa Rasolona Andrasana George Merlin mpanolotsaina avy, Ramatoa Razaina Drainy Arson Raely Manatso Rondo Lucette mpanolotsaina avy, Ramatoa Andriamaoly Ranayvison Rojoniaina mpanolotsaina avy ary natrehiny metra Ralison Samuel Andriamorasoa lehibeny firaketan-tsoratra. Fandraisana ny fianianana. Topilasy topovavy miangavy anareo hitsangana ny fitsarana.
Colonel Randianirina Mikael eto anatrian'Andriamanitra sy ny firenena ary ny vahoaka mianiana va ianao fa hanatanteraka antsakany sy andavana ary hampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafiloam-pirenena anao. Mianiana koa va ianao hampiasa ny fahefana natolotra anao ary hanokana ny herinao rehetra hiarovana ny sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana koa va ianao fa hanaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana sy andraikitra lehibe mahafiloan'ny firenena malagasy ahy. Mianina fa hampiasa ny fahefana natolotrahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Toa général filohan'ny marom-pirenena miangavy anao aho, miangavy anao aho hampisalotra ny filoham-panjakana vita fianianana ny fanamariana mahakasika izany. Kapulanungan. Andriamatut Kolonel Mika Fulupanjakana Malagasy araky ny fahefana no menanay Général Panarabel filohan'ny maroboera pirenena malagasy dia manasalotra anao marobona pirenena malagasy Grand Croix de première classe de l'ordre national malgache amin'ny maha filoham-panjakana anao.
farano lanonana. Miangavy anao aho amin'le matoa filoam-panjakana mba hanao sonia ny firaketana ny fianianana nataonao ary ny mpikambana ao amin'ny fitarana avo momba na raha-panalina kosa hanao sonia ny fitanana tsoratra izao lanonana izao. Mahazo mipetraka amin'izay tsika. Iangaviana ampanajana Andriamatoa minisitry ny fitarana sady mpitahery ny fitombokase mpanjakana iroso hametraka ny fitombokase amin'ny firaketana ny fianianana izay natao teo. Aiza le fianakavy ny sefo? Aiza le maître les PV fotsiny. Ny amin'ny fikarakarana ty lanonana ty moa zany a dia misonia zany a amin'ny procès verbal no ataony misy ny fitsarana zany a dia iangavianao zany anao asonia azy ho itendry valo. Sonia. Io ihany. Colonel Randrianirina Mikael ambarany fitsarana etona fa voaray araka izay nidodiana lampanorenana
ny fianianana nataonao koa lazaina ampahabe maso fa ho apetraka ara-panjakana eo amin'ny toerana mahafiloha-panjakana anao arak'izany ny fahefana sy ny andraikitra voalaza ny lalam-pandroenana sy ny lalàna manan-kery amin'ny fitantanana ary ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana manomboka izao manandro izao. Miroso amin'ny fanaovana sonia, miroso amin'ny fanaovana sonia zany ny ministre ny fitsarana mpitahiry ny tomokase-mpanjakana tompo. Sotra andriamatoa ministra, andriamatoa lehibe ny firaketa-tsoratra miangavy anao aho hamaky ny fitanana tsoratra izao fotoam-pitsarana izao. Fitanana tsoratra fianiana ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana araka ny lalam-pandrenana araka ny tsy volana larana fa 2 mataotra 3 tamin'ny 12 Novambra taona 2012 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana
araka ny fanapahana laharana faharoa RCCDB tamin'ny 17 septambra 2024 anaovana ny fitsipika anatin'ny fitsarana vombana lampandrenana izay nasiana fanovana sy fanampiny araka ny fanapahana laharana fahatelo RCCDB tamin'ny 20 oktobra 2024 dia manao izao fitanana tsoratra izao. Androany 20 oktobra taona olora misandratrano tao amin'ny foibe toerana fitsarana vombana lampandrenana ao Ambohidahy distrika Antananarivo voalohany faritra Analamanga rehefa novakina ny votoatin'ny fanapahana laharana fahafolo RCCD3 noraisiny fitsarana vombana lampandrenana tamin'ny 14 oktobra taona 2024 ho fampiarana ny andiny fahavalamy efapolo amin'ny lampandrenan'ny Repoblika Madagasikara natreny gouvernement ny antenimieram-pirenena antenimieran-olona ary ny fitsarana tampony dia nanao zao fianianana zao teo anoloan'ny firenena sy tamin'ny fotoam-pitsarana manetsiketsika ny fitsarana vombany lampandrenana ny kolonel Randrianirina Mikael. Eto anatrehana Andriamanitra sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa anatanteraka antsaka sy andavany ary amin'ny fahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy mianina fa ampiasa ny fahefana natolotrahy ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona mianina fa anaja sy tana ikalakatrano tsy akana dia namana fa voaray fianianana natao voapetraka eo amin'ny toerany filofa ny faha ny lalam-pandrenana sy ny lalam-panjakana ikatsaka trany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanafaka rehefa izany dia nambara ny fitsarana vombana lalam-pandrenana fa voaray fianianana nataony voapetraka eo amin'ny toerany filoha-panjakana izy ary voatolotra azy ny fahanahifahana rehetra momba izany fanamarian'izany dia nasalotra ny kolonel Randrianirina Mikael ny mari-boninahitra voatokana ho an'ny filoha-panjakana avoaka amin'ny gazety Panjakana Repoblika ity fitanana tsoratra ity izay nataony fitsarana vombana lampandrenana tao amin'ny toerana andro ary ora voalaza etsy-ambony tamin'ny fotoam-pitsarana manetsiketrika ka anisan'izany Andriamatoa Florent Rakotoarso Flou, Andriamatoa Noelson William mpanotsaina avo zokiolona, Ramatoa Ratovinelzaf Razaloarso Germaine Bakoly mpanotsaina avo, Ramatoa Rakotobe Andriamaro Jauna vololon'ny riana Kristianina mpanotsaina avo, Ramatoa Rakotiniaina Raveroanitra mbola ty aniony Antonia mpanotsaina avo, Andriamatoa Mbalo Ranay Fidèle mpanotsaina avo, Andriamatoa Rasolo Nandrasana George Merlin mpanotsaina avo, Ramatoa Razana Jainy Arson Naraely Manatso Rondro Lucette mpanotsaina avo, Ramatoa Andriamaoly Ranayvson Rojiniaina mpanotsaina avo ary natrehiny maître Ralison Samuel Andriamoraso lehibeny firaketa-tsoratra. Andriamatoa filoha-panjakana atolotra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana anao amin'ny fomba manetriketrika ny sosony iray amin'ny fianianana nataonao sy ny fitanana tsoratra ny fitoam-pitsarana natao teto androany.
didianay ny amoahana ny fitanana tsoratra ny fitoam-pitsarana natao teto androany amin'ny gazety mpanjakana ny republika. Amin'izao fotoana lehibe izao dia mamela ahy ianareo tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny feomokasika mbola ilana tsiny ihany mba handray fitenenana kely. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny republika ny Madagasikara sy ireo manamboninahitra ambony miaramila mpikambana ao amin'izany rafitra ambony izany. Andriamatoa Prime Ministre, Andriamatoa filohan'ny anteny miaram-pirenena, Andriamatoa filohan'ny vao miaram-pirenena misahana ny fifidianana, Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo, Andriamatoa filohan'ny filahakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana, ireo filoham-panjakana teo aloha, ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ianareo bureau maharitra ny anteny miaran-doholona sy loholona, ianareo bureau maharitra ny anteny miaram-pirenena sy solombavam-bahoaka, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ireo ray aman-dreny ampanahy rehetra sy ara-drazana, ianareo civil sy miaramila araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny vola teninay dia ny fisaran'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanteran'izao fotoana izao, fa izy no mandahatra ny olombelona kosa mikasa. Tolorana ny fisaorana ianareo rehetra tsy hakanavaka tonga nanome voninahitra izao fotoana lehibe izao, marika izany fa manaraka ny raharaham-pirenena ianareo, enikaja enim-boninahitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Andriamatoa filoha, iantsoroanao sy ireo mpikambana mpiara-miasa aminao manomboka anio ny andraikitra makadiry hampandrosoana marina ity firenena ity. Vao maika mihasarotra izany noho ny takaitra vokatry ny korotana farany teo eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy. Makahery anareo izahay satria maro ny rava-fananana namoy ny ainy naratra noho ny fitakiana ny fanajana ny zo fototra voalaza ny lalam-pandrenana dia ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny, ny fisitahana ny jiro sy rano raha tsy teny afa-tsy ireo ihany, ny arahantsika nahita ny setrin'izany fitakiana izany tena kianja ka tsy horesahana eto intsony. Mitsodrano anareo izahay hahavita be amin'ny firenena. Eto izahay dia mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy. Miangavy izahay mba hanatsaharana ny fanosorapotaka ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity. Ny fanosorapotaka ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity any amin'ny firenena any velany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay toa mihaino feon-dakolosy tokana. Miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao izany hoe demokrasia sy fiainoana ny feom-bahoaka. Raha namay vai sy namay mafy ny toedra raha teto ity fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity dia tsy mba niala teto fa ny vonona ny andray ny andraikitra tandrefy azy.
nandambina ny tany sy ny fanjakana na dia efa mbiakototra aminay aza ny ambana herisetra fandrobana fandorana trano famonoana ny atra taminay eto mialatsiny fa dia tolorako fisaorana sy dia raiko ampahabe maso ireo mpikambana ato amin'ny fitsarana avy mbola lam-panorenana fa tsy nitsoakady fa niatrika fa izany no atao hoe fitiava-tanindrazana miatrika rehefa tonga ny orana goavana fa tsy miamboha didy na miala eto tanindrazana akory manao antso koa izahay amin'ny firenena any ivelany sy vondrom-pirenena izay manao fanambarana fa fanomganam-panjakana no misy eto Madagasikara rehefa mafotaka ny tolom-bahoaka teto na nimba zavatra maro sy herisetra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona taiza ianareo no nangina tsireny rehefa nandray andraikitra ny tafika sy ny fitsarana avy mbola ram-panorenana ka nampitsahatra ny fidinana an-dalabe dia tonga ianareo hanome tsiny milaza fa miaro ny demokrasia sy ny tana-dalàna tsy misy fivoahana tamin'ny lalam-panorenana teto fa aoka ianareo hamaky tsara ny didina voaka ny fitsarana avy mbola ram-panorenana fa io didy io aza no anisany nandravina ny korotana teto akoatra ny fidirany tafika antsehatra hamaranako ny teniko tompolahy sy tompovavy dia fisaorana isaorana ny tafika nandray andraikitra ary nanao ny fanambarana fa hanaraka ny didy navoaka ny fitsarana avy mbola ram-panorenana isaorana ny ray aman-dreny ara-panahy nandamina mbola manao an'izany ary manohy an'izany amin'izao fotoana izao toy izany koa ny tanora sy ireo sendika nampitsahatra ny fitakiana an-dalambe fa iroso amin'ny dinika andatabatra amin'izay koa mba afaka manohy ny fivelomany sy ny asany ny vahoaka malagasy misaotra tompoko ankehitriny ary dia mety manakolazaina amitsika ny filoham-panjakana ka dia agnaviana izy andray ny fitenenana ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko ianareo manamboninaitra ambony sivily sy miaramila ianareo ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-drazana amin'ny lafivalon'ny nosy andriamatoa sy ramatoa isany masoivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hajaina ireo arofenitra misy eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara mamela ahy ianareo hanandratra ny fisaorana ho an'ilay nahary izao tontolo izao satria noho ny fitahiany sy ny fiarovany no nahavory atsika rehetra eton'io noho ny fitantanany sy ny fihainony ny vavaka izay nataontsika rehetra no nahafahantsika sy ny firenena rehetra niala teo ambany vahovo ny fangejana ny mpanao herisetra ny mpandroba ny harem-pirenena sy ny fananam-bahoaka manaraka izany dia miondrika eo anatrehan'ireo namoy havana mankahery ireo naratra sy ireo niaram-boina nandritra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena kiondalana lehibe ho an'ny firenetsika ny andro androany satria ny vahoaka malagasy mihitsy
no mangetaeta fiovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena izay manosika antsika hanoratra boky vaovao ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao. Manomboka tamin'ny fiverenany fahaleovantena, ny vahoaka malagasy dia niandrandra foana fiovana mba hahafahana misitraka fiainana tsaratsara kokoa sy ny fialana amin'ny zioga ny fahantrana. Mampalahelo anefa fa 15 taona tiorina dia mbola sokajina ho isan'ireo firenena farany mahantra indrindra i Madagasikara eto amin'izao tontolo izao. Antony zany nampifoha sy nampitsangana ireo tanora tsy nanaiky lembenana intsony, mbola manantena ho avy mamiratra sy tsara lavitra noho izao vanim-potoana lalovantsika izao ho azy ireo sy ny tarana. Ireo tanora mivondrona sy mitsangana ireo nahitana ny génération Z, maro anisa izay notrony ny olom-pirenena malagasy tsy vaky volo dia tsy tana intsony fa nidina an-dalambe naneo sy nitaky ny fanarenana sy fanovana manontolo ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo dia nitaky ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mikasika ireo olana ara-tsosialy sy ekonomika, ka isany amin'izany ny olana jiro sy ny rano. Indrisy anefa fa vono, ratra, hetraketraka ary fanimbazimbana sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay arovan'ny lalam-panorenana no setrin'izany fitakiana ampilaminana izany. Manoloana ny hiekika sy ny antsovonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary fitandrovana ny tombotsoa ambony firenena dia ny joro nandray ny andraikiny ny folo alidahy. Tandroko ary ny vozina ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo. Ny 14 ny volana oktobra teo no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabanga-toerany filoha-pirenena sy ny filohan'ny antenimiran-doholona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany. Dia niantso ny fahefana miaramila mahefa izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoha-panjakana izany fitsarana avo izany. Ripiray tanindrazana amiko, fotoana izao andraisana andraikitra, miantso fitonina sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombonam-po mba hahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Hifanometanana isika herivelona rehetra ka hiara-iasa ampitokina ho toy ny piralahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatr'izay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso, ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta mbahoaka. Ao anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny anton'ny ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny herivelona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bola-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny hetsi-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zoany eo hevitra. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mahasoa ivo vahiny
sy solotena ny fianakavim-be iraisam-pirenena manatrika etoana miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy anome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany maniry ny isian'ny fiaraha-miasa mahomby ara-drariny sy araka ny hitsiny eto ampamaranana atitra terinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsipo hametraka tontolo mirindra milamina sy voaro isaorako manokana ireo rehetra nandray anjara nanao ny ainy-tsy ho zavatra nampifohany valala be mandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana ny nosy isaorako manokana ianareo foloalindahy izay soloko tena eto anio mampihetsi-po ny fijoronareo sy ny heri-po ary ny firaisan-kina nasehontsika tamin'ireny fotoana reny hiarina amin'izay anefa ny firenena malagasy hiala tanteraka eo ambany zioga mangitsokitsoky ny fahantrana mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra safady kely va anao lahateny amin'ny teny vahiny vetivety ho an'ny vahintsika peuple malagasy chers compatriotes honorables membres des institutions excellences mesdames et messieurs les ambassadeurs membres du corps diplomatique et représentants de la communauté internationale chères autorités religieuses et traditionnelles tout protocole observé le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays. Avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie, nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation des jours de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, violentés injustement, alors qu'ils réclament juste à l'État leur droit à l'eau et à l'électricité. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple. Le 14 octobre dernier, date de naissance de la Première République, a été une date unique et mémorable dans l'histoire de Madagascar. Après avoir constaté la vacance de poste du président de la République et celui du président du Sénat, ainsi que l'impossibilité par le gouvernement de remplir les fonctions du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a invité l'autorité militaire compétente à prendre le pouvoir
pour éviter l'anarchie et le désordre. En tant que citoyens patriotes, nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'heure est maintenant aux actions. Nous appelons à l'apaisement et à la contribution du tout un chacun au redressement socio-économique du pays. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une belle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie, la santé, l'éducation. Nous nous attelons également à promouvoir les assises multisectorielles avec toutes les entités ayant contribué au mouvement populaire sur la place du 13 mai et dans les différentes localités du territoire de Madagascar. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression au respect de la loi. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable. Pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime avant tout et toutes nos actions convergent vers cette finalité. Enfin, nous tenons à rassurer nos partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs de notre bonne foi et de notre bonne volonté à instaurer un climat des affaires apaisé, plus attractif et sécurisé. Je remercie tous ceux qui ont contribué sans cesse à la lutte populaire, plus particulièrement les jeunes de la génération Z et les étudiants. Grâce à vous, la flamme du changement ne s'est pas éteinte. Elle éclaire désormais l'avenir de Madagascar. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire du développement de ce pays. Je remercie mes frères d'armes de leur sagesse, leur courage et leur dévouement. Que notre patrie se relève enfin de ce gouffre de l'extrême pauvreté, que la refondation tant espérée par le peuple devienne réalité, que Dieu bénisse le peuple malagasy et ses dirigeants. Je vous remercie de votre aimable attention. Wantandraza.
Avant de clôturer cette audience solennelle, l'ordre constitutionnel tient particulièrement à remercier donc mesdames et messieurs les ambassadeurs et les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Votre présence ici est très importante pour nous et pour le pays et très symbolique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Place fahaviajaina ny farana ny fotoana nandraisana nandraisan'ny fitarana ny fianianana natao n'Andriamatoa filoha-mpanjakana. Soratoko. Plasy nanany fotoana ny fiarabana sy ny fiainana. Toy izao ny fandamina ary tompoko. Mivoaka voalohany izay iasana mpanajana ny filoham-panjakana sy ireo miaramila manamboninahitra ambony ao amin'ny fiadidiana. Arahin'ny filohan'ny fitsarana avy moalalam-pandrenana sy ireo mpanolontsaina avo miaraka amin'ny Andriamatoa filohan'ny maribonahim-pirenena sy ny mpitahiry fitombokasehampanjakana misy ny fitsarana. Isika mianakavy tompokolahy sy tompovavy hajaina dia asana hipetraka mandra-pahavita ny seremonia ao ivelany ao. Mandrasanao ary tompoko Andriamatoa filoham-panjakana sy ireo manamboninahitra ambony mpiara-miasa aminy iroso amin'izay fotoana izay. Araka izany nanarahantsika azy mivantana teo dia ofisialy zany filoham-panjakana ny colonel Mikael Randrianirina filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara miditra amin'ny teteza mita vaovao zany isika eto Madagasikara manomboka izao satria efa vita ny fianianana teto anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana natao ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael. Aorian'ny raha ny fandaharam-potoana irosono moa zany ety amin'ny lapa amin'ny fitsarana momba lalam-panorenana amin'izao fotoana izao antsika izay manaraka mivantana ny televiziona malagasy dia miditra amin'ny fakana sary miaraka zany eto izay fanao ihany koa rehefa fotoana tahaka izao fiaraha maka sary amin'ireo mpitsara sy ireo miaraka amin'ny filoham-panjakana filohan'ny fanovana zany fa mandeha ny fiarabana aloha zany zao antsa miaraba ny filoham-panjakana vaovao ireo izay anasaina tao anatin'ity lapa ity dia ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mitarika izany. Rehefa vita izay fakana sary izay fiarabana izay dia hiditra amina fakana sary somary mifanisitsisika ihany ny toerana misy anay Sulemana Elize satria samy mezaka avokoa moa ny mpanao gazety eto azo ny sary arak'izay ilainy fa raha iverenantsika kely ny lanonana teo dia naharitra teo amin'ny ora ray sy 12 minitra teo Lemana Elize ary akoatry ny fianianana sy ny fametrahana ny
Samboady dia misy ihany koa efa fandraisam-pitenenana sahady nataony filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara dia ny kolonel Randrianirina Mikael izany. Atao anatin'izany le mana ny fananambarany fa anisany tsy maintsy idirana avy hatrany zany ny fanendrena ny Prime Ministre ary eo ihany koa ny fanendrena ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta zany ao anatin'izay fampandrosoana ny Madagasikara izay. Rososona zany ny lanonana narahantsika teo ny lanonam-pitsarana izay nankato izao fitondrana vaovao izao antsa ary teo ihany koa ny fianianana na ny investiture moa zany natao niaraka araka ny nanarahantsika azy teo manomboka eto zany dia miditra amin'ny rafitra tetezamita ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny alalan'ny hoe fanovana na refondation ny Repoblika. Ao anatin'izay fanovana izay le mana Élysée dia misy 5 aloha zany zao no 4 no hiara hitantana amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara zany hoe misy filoha lefitra 4 hiaraka amin'ny colonel Randrianirina Mikael dia izay izy ireo ihany koa izay nanotrona teto nahitana ny colonel Lucien Rabearmanana, ny colonel Gervais Andriamiarsoa, ny colonel Rapanarivo ary médecin colonel Marcelin. Izy ireo zany no filoha lefitra ao anatin'izao fiara-mitantana izao le mana Élysée fa raha tsy hevina kely ihany koa ireo rehetra nanotrona ity fotoan-dehibe androany ity le mana Élysée izay efa hitantsika teo ihany teo ireo filohana androm-panjakana maro samihafa, ireo mpanao politika maro samihafa ny avy amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena ahitana ireo maso ivovahiny maro samihafa ary ny mpanao gazety ihany koa dia tsy mpanao gazety eto Madagasikara ihany moa zany mazava ho azy fa misy mpanao gazety avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa mampita izao vaovao goavana misy eto amin'ny firenentsika malagasy izao. Nandeha araka ny tokony izy sy tamin'ny heverana azy ny fandrindrana ny lanonana rehetra teto amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha tamin'ity fianianana natao ny filoham-panjakana Andriamatoa Mikael Randrianirina ity hoantsika any antokatrano izay manaraka mivantana ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny fampiaraba fanao veloma kosa angambany ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana amin'ireto olona manan-kaja ireto antsa amin'izao fotoana izao. Raha ny asa ity antoerana moa zany dia tena mifanisika tanteraka ihany koa izahay mpanao gazety amin'izao fotoana izao satria samy te hazo ny vaovao. Asa le mana raha mbola isy interview aloha rehefa avy efa miandry eto aloha tsika satria ilainy vahoaka malagasy ihany koa inona no mety hoe izy dimy rahalahy zany amin'izao fotoana izao no milahatra eto amin'ny sehatra fakana sary miaraka dia ny lehibe ny marobaninahy-pirenena miaraka amin'izy dimy rahalahy eo amin'ny fiadidinany zany hoe izy dimy rahalahy ao anatin'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny lehiben'ny marobaninahy-pirenena malagasy moa zany amin'izao fotoana izao no maka sary eto amin'ny varavarana fitsarana avy momba lalam-pandrena satria tena ilaina tokoa ny fahatsiarovana amin'ny fotoana tahaka izao le mana Élysée. Ie tazana eo ihany koa ny minisy ny fitsarana teo aloha eo ankavana ny filoham-panjakana tamin'ny sary ny andian-tsary izay teo satria miovaova moa zany ny olona eo am-pitsanganana ao anatin'izao fotoana fakana sary miaraka izao na photo de famille moa ny ilazantsika azy amin'ny mahazatra. Dia ny sary miaraka amin'ny vadin'ny filoham-panjakana angamba zao no sisa manaraka eo ay niverina niditra any anaty lapa antsa
tsy nisy sarin'izy mivady aloha zany raha ny fotoana fakana sary teo andrasantsika eto asahina ny fandaram-potoana manaraka lemana satria isika mpanao gazety aloha zany dia miandry samy te azo interview avokoa fa na izany azy alemana efa nisy ihany fandraisam-pitenenana teo natao ny filoha mpanjakana vaovao ny colonel Andrianirina Mikael izay nanoritsoritany sady ireo lahara-pameana mandritra izay fotoana hitantanany ny firenena izay dia ny lahara-pameana ho an'ny foezaka sy ny lafitrezaka anisany nasongadany teo aloha le mana Elysée izay niainga tamin'ny aksisika ihany ny fampitana mivantanato fa na izany aza tsy mahasakana anay tsy tantara ny zava-misy any atokantrano any ao anatin'izay fitantarana izay lahara-pameana ho an'ny filoha mpanjakana vaovao zay dia ny sosialim-bahoaka ho izy eo ihany koa ireo zavatra rehetrarehetra marary ny vahoaka izay nijiry sy rano aloha no anisany nasongadany teo satria izay ihany koa no niangiany fitakiana izay nataony vahoaka malagasy dia anisany tena goavana ao anatiny ny fanatanterahana ny fanavaozan-drafitra misy eto apetraka eto Madagasikara zany miainga amin'ny etaeta ny olo-pirenena tsirairay sy ireo androm-panjakana na syndika maro samihafa indrindra ireo tanora izay nafanafota ao anatin'ny tolona ho an'izao fanovana eto amin'ny firenena izao le mana Elysée efa mivoaka eto ivelan'ny lapa ihany koa amin'izao fotoan'izao ny vadin'ny filoha mpanjakana vaovao Mikael Randrianirina raha ny fahalalako azy dia tokony misy ihany koa ny fakana sarin'izy roa mivady miaraka rehefa fotoana tahaka izao antsa fa ny filoha mpanjakana moa zany dia mbola ao anatiny koa izahay mitantara ty ivelany dia izay no mahatonga anay miteny anatiny sy ivelany ho antsika izay manaraka ny televisiona malagasy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny fiarabana mitondra ny fiarabana le mana Elysée ny filohan'ny anteny miram-pirenena no nitarika izany amin'ireo olona manakajy izay nasaina hiatrika ity lanonana goavana ity miarahaba fandray tanana zany araka ny ahitantsika azy amin'ny sary ireo saika tonga teto avokoa ireo mpitondra fanjakana teo amin'ny fanjakana teo aloha antsa araka ny fanalazaintsika teny ampiandohana raha izao sary miainga ety izao aloha zany le mana Elysée dia ny filoha teo aloha marika Ravalomanana no miarahaba ny vadin'ny filoha mpanjakana vaovao zao fotoan'izao raha ny filohan'ny HVM Arivo Rakotovao ihany koa amin'izao fotoan'izao izy moa zany dia efa fantatsika koa fa efa filoha mpanjakana teo anelanela ny fifidianana 7 amby 4 arivo sy 7 amby 4 arivo nahitana ny Jean-Marc Sarakotomamonjy ihany koa izay filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha Honoré Rakotomanana efa filohan'ny anteny miran-doholona ihany koa izy le mana Elysée izay anisany niarahaba ny mpitantana vaovao sy ny fianakaviana amin'izao fotoan'izao. Hitantsika eto ihany koa amin'izao fotoan'izao ny généraly Lilson René de Roland izy izay gouvernora ny faritry Sofia moa no tena ahafantarany maro azy amin'izao fotoan'izao. Dia mbola mitohy hatrany
izay fifampiarabana izay ny zava-misy ety amin'ny RCC ety Ambohida ety raha ohatra ka nisy tamintsika tany atokantrano tany no zao vao manokatra ny vata fahitalavitra ny televiziona malagasy dia androany no nahavita fianianana teto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny filoha Randrianirina Mikael colonel Randrianirina Mikael izy izany manomboka izao no filoham-panjakana filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ary hiditra ao anatin'ny teteza mita isika raha nambarana dia roa taona eo no faharetan'izay fotoan'izay ary ao anatin'izay no karakarana fitsapakevim-bahoaka hanavaozana ny lalam-panorenana eto Madagasikara ahafahana miditra ao anatin'ny Repoblika fahadimy ary hidirana ihany koa amin'ny fotoana izay hanavaozana ireo rafitra maro samihafa miainga amin'ny etaeta ny olom-pirenena tsirairay. Ny fotoana tahaka izao moa ny lanonana efa tapitra fa ny fotoana tahaka izao izay fifampiarabana fandraisan-tanana koa ny fanararaotana amin'ireo vahiny tonga nasaina tety amin'ireto mpitondra fanjakana vaovao ireto raha ny fahitana satria miresaresaka kely dia raba dia miresaresaka kely dia fa araky ny fahitantsika azy eo ampitany mivantana eto amin'ny televiziona malagasy avokoa izany rehetra izany mba tsy atompotrano mionony loatra antsika izay manaraka ny televiziona malagasy maro dia maro ny olona nasaina atao miandro moa zany tsika antsa asana anao izay azahoana ny firesahany voalohany koa eto amin'ny televiziona malagasy aorian'ny fiainana izay nataony filoham-panjakana Mikael Randrianirina zay. Arakaraka ny zava-mitrangety moa le mana zany izay fa dia andrasantsika satria dia mety betsaka isika izao miandry an'izany izay indrindra raha teny an-kianja foana sy tamin'ny fampitana vaovao maro samihafa no nahitana azy dia ezaka isika ampitan'izay koa mivantana eto amin'izao fotoana izao. Eto ilay ahafantarantsika ilay atao hoe réaction à chaud eo anoloana ny mpanao gazety ao anatin'izay fotoana vao nahavitany fianianan'izay ilay mana nitondrany firenena malagasy ao anatin'ireo laharam-pameana maromaro naseho tao anatin'izay fahavononana hitantana ny firenena ao anatin'izay fanavaozana goavana andrandray ny vahoaka malagasy izay. Anatina tsikitsiky avokoa moa ilay mana Elysée ny voandreo olona rehetrarehetra izay manao izay fiarabana hitantsika ety ihany koa ny mpitondra fiangonana eo anivon'ny FFKM ilay mana Elysée satria dia maro lafo ny vahiny nasaina tonga nanomeny voninahitra ity fotoan-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ity ireo filoham-piangonana rehetra eo anivon'ny FFKM zany ny hotazantsika teo. Raha ny filaharana moa zany dia ny ireo masoivo vahiny no nanaraka masoivo amerikana nanaraka ny filaharana misy ny ireo mpikambana anivon'ny FFKM teo. Mbola lava dia lava ny lisitra ao anatiny ao ilay mana Elysée satria samy te handray tanana voalohany araka nambaranao teo ny filoha vaovao avokoa ireo olona rehetra izay nasaina mazava ho azy moa izany fa olona notsongaina manokana ary anisany mbola ao anatiny ao ihany koa ilay mana ireo izay anisany nitarika ny tolona tao anatin'izao fanavaozana izao. Ny masoivo ny vondrona Europeana eto Madagasikara no mandalo eto akaikisika amin'izao ry ny sary moa zany mety tsy fanaraka loatra amin'izay resahana eto satria ny cameraman sy ny mpitantara somary mifampijerijery mifampitazana eto fa izay mandalo eto manoloana anay no voaresaka fa mety efa hitantsika mialoha tany amin'ny sary mivantana eto amin'ny televiziona malagasy izay.
hitantsika le mana fa marobe ireo masovovaindreo a manome lanja manome vonaitra manome azy izao fotoan-dehibe a zay andraisany filoha mpanjakana vaovao ny colonel Andrianirina Mikaela ny fitantanana ny fanavaozana ny République ny Madagasikara izao. Ny ety amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana moa araka ny hitantsika amin'ny sary a dia eto amin'ny varavarana no misy ireo any filoha ireo mpiara-mitantana amin'ny filoha lefitra efatra amin'ny rahalahy zany a rahan'ireo fianakaviana ety ivelany mpanao gazety ary efa mivoaka makany ivelany ihany koa le mana Elysée ireo rehetra izay efa navita ny fiarabana azy ireo zany a ao anatiny malamina manokana voapetrapetraka moa zany no nanatanterahana izay lanonan'izay na ny fitandrona ny filaminana manodidina ny toerana ety amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ety Ambohida ety izay misy amin'ireo olona miaramba moa le mana somary efa manararoatra sady satria izao no fanaovana prise de contact hoy ny filaza azy fifandraisana vaovao satria mpitondra vaovao dia fotoana tahaka izao fotoana tsy hananandroa ny fitenenana. Dia mbola mitoetra any le mana ny amin'ireo masovovainy maro samihafa be dia be tokoa izy ireo araka ny efa hitantsika ny CSS tamin'ny sary teo dia andrasantsika hatrany ny fivoahan'ireo vahiny maro samihafa mba ahafantarantsika ihany koa hoe izavy ireo nanatrika ity fotoana ny afaka teto amin'ny firenena ety ao an'ity daty ny 17 ny volana oktobra taona 2024 izay efa naverintsika ombienymbeny hoe hirakitra ao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara manomboka izao zany ity daty ity izay nanaova ny filoha mpanjakana colonel Andrianirina Mikaela ny fianianana teto anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay. Izay aloha zany namarana le fiarabana ho an'ny pahany tao amin'ny fianakaviana fa mbola eto ihany koa izy dimy rahalahy izay ao anatin'izay fandrafetana ny fiadidiana iombonana fanavaozana ny République ny Madagasikara izay izay ahitana ny filoha ny colonel Mikael Andrianirina sy ireo filoha lefitra efatra amin'ny rahalahy zany izy ireo indray no ho arabainy ireto vahiny maro samihafa izay tonga nanatrika ny fotoana izay. Taorin'ireo masovovainy le mana dia ireo atao hoe nivon'ny folo andazana hoe tanany zandary ny polisy pirenena sy ireo nivon'ny tafika ihany koa no niarahaba azy dimy rahalahy tao anatin'izao fotoana lehibe anandraisana ny fahefana izao le mana Elysée. Raha ny fijerentsika ty ivelany aloha ngamba ny mety efa
vitsy dia vitsy ny sisa dia ho tapitra ity fotoa fifampiarabana ity ry antsa dia saika efa ho 30 minitra zany no nandraisan'ny tanana tsirairay any reto vahiny tonga nasaina teto taoriany izao lanonana izao. Andrasantsika trano ilay mana Elizea raisy ny fanambarana voalohany manoloana ny mpanao gazety satria dia efa araka ny hitantsika amin'ny sary miatrana eto avokoa ny mpanao gazety rehetrarehetra na ny mpanao gazety avy eto an-toerana izany na ny mpanao gazety avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena samy miandry hoe inona no ambarany filoha colonel Randrianirina Mikael amin'izao fotoana izay nandraisany fahefana izao samy miandry aloha zany tsika mezaka hatrany izay Sulemana Elizea miandry ary afaka ametraka fanontaniana mivantana aminy voalohany taoriany izao fotoana nandraisany fahefana izao. Raha ny fandaminana ity dia rehefa vita hitantsika tamin'ny sary teo ireo atao hoe frère d'armes moa ny filazaza ilay mana Elizea avy eo anivon'ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ny arapazy ireo dia anjaran'ireo parlementaire indray no andray tanana ireto mpitantana vaovao eto izay. Ireo mpikambana eo anivony anteny mera pirenena no manomboka tazana koa zao fampiarahaba amin'ny reto mpitondra fanjakana vaovao ireto antsa. Tazantsika amin'izao ny solombavambahoaka Andriamanitra Razafimantsoa solombavambahoaka vehivavy moa zany zao amin'izao fotoana izao no mandray tanana ireto filoham-panjakana ireto. Mbola maromaro ilay mana Elizea ny solombavambahoaka satria misy zapy mahery ilay solombavambahoaka eo anivony anteny miram-pirenena mbola isesisesy andray tanana azy ireo avokoa izay hitantsika amin'ny sary tsirairay miainga any atokantrano any somary takotakona kely ihany misy anaisa ilay mana Elizea mety misy fotoana tsy mifanaraka amin'ny loatra ny zavatra resanay ny sary fa ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka aloha zany zao manoloananay eto. Araka ny nambara teo hoe somary fifandraisan-tanana miaraka amin'ny bitsibitsika izy ity dia izay ihany koa no anisany izay ihany koa no anisany somary mahalavalava n'ilay ny zavatra hita ety Lemana na ireo solombavambahoaka manohana ny fitondrana amin'izao na ireo solombavambahoaka nanohana ny fitondrana teo aloha zany dia tonga avokoa manome voninahitra izao fotoana izay nandraisany
filoham-panjakana vaovao ny fahefana zao hitantana ny firenena. Zay moa ny miresantsika foana teo hoe misy sary vaovao zany no iaina ny politika eto Madagasikara raha nanomboka maraina na raha tsika mivantana tety satria saika sary maneho an'izay fifampitohizana